Salama daholo androany isika dia ndao indray raha horesahana amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mpihira rapy ilay tovolahy izay maty vohitsaky ny camion tao Ambatoroka tamin'ity herinandro ity. Any an-talahy indray tafiakatra 7 ireo olona izay namoy ny ainy noho ny fihinanana sokatra an-dranomasina. Mbola any amin'ny faritry ny Savainy ihany ao Sambava renim-pianakaviana iray maty voatsatokantsy. Resaka olana jirama mikaikaika ny olona noho ny izay olana misy eo amin'ny jirama amin'izao fotoana izao. Ary ny amaranantsika azy lalam-pirenena faharoa iny miroso ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoana izao. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nemsesy tao matagasi toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandreny isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Amin'ity video intsika indray mitoraka ity dia somary niompana bebe kokoa amin'ny resaka filazana manjo sy ireo loza izay niseho nandritra ity herinandro ity. Mpihira rap malagasy iray izay tena mbola tanora tsy lavina rakotomanana ilay lehilahy namoy ny ainy vokatry ny loza famboivizana teny Ambatoroka. Andehody eny Ambohimanarina izy no izao tradoza izao. Vohitsaky ny camion ny lohany ary niparitaka mihitsy aza ny atidohany tao anatin'izay loza izay. Mpihira amina gadon-kira rapy mitondra ny anarana hoe Araho ny tenany izay mpilalao baskety ihany koa. Ny 3 Aogositra ho avy izao izy no hiakatsehatra etsy Ambohijatovo saingy izao tratrany loza amin'ny famoivizana izao. Ka noho izany dia misaona ny tontolon'ny rap malagasy sy ny baskety malagasy amin'izao fahalasana ny tsy lavina rakotomanana izao. Koa eto izahay dia mirary ny fionana feno ho an'ny fianakavian'ny manamanjo ainganeka ho tsara levenana ny maty. Mbola ao anatin'izay vaovao mampalahelo izay hatrany moa any Antalahy niakatra 7 nisan'ireo olona izay namoy ny ainy vokatry ny fihinanana sokatra an-dranomasina tao amin'ny fokontany Ambatomitraka distrikany Antalahy. Ny 5 tamin'ireo dia maty tany amin'ny hopitaly ary ny 2 kosa tsy azo rehefa noentina tany amin'ny toeram-pitsaboana. Mbola misy olona 4 hafa koa manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao ary fianakaviana samihafa avokoa ireto olona izay tradoza any Antalahy ireto. Ka noho izany dia mila melimelo hatrany amin'ny fihinanana izay sokatra an-dranomasina izay fa misy amin'izy ireny dia misy poizina ka mety teradoza ho anao sy ho an'ny hafa izany. Tany Antalahy indray tamin'ny andron'ny talata 4 Aogositra tokony tamin'ny 5 ora taitra tamin'ny toromasony avokoa ny manodidina noho ny adin'ny mpivady. Raha araky ny tatitra izay nataon'ny lehiben'ny fokontany tao Ambahavala commune Antsahavarbe dia nifamaly ireto mpivady ireto ary nanomboka nanenjika an'ilay raim-pianakaviana ny vadiny izay 530 taona ilay ramatoa 12 taona kanefa tsy nahatratra azy. Ny nanaitra sady nagaga ny maro raha vao tsy tratrany ilay rangahy dia natsatony tamin'ny tenany ihany ilay antsobe ary izany no voalaza ho nandratra azy mafy. Noezahana noentina vonjena haingana tany amin'ny tompo-pahasalamana izay ankaiky indrindra tao ambony vohitry ny commune Antsahavarbe ilay ramatoa indrisy mbola teny an-dalana anefa dia efa maty tsy tradrano ity ramatoa ity. Miteraka resabe ny fomba nahatonga ny fahafatesana ary tena manjavozavo be ihany koa. Tena izy tokoa ve no sahy nanatsatsatroka antsy ny tenany araky ny tatitra ny aingana avy teny fotony. Efa voasambotra ilay rangahy vadin'ity tompoko vavy ity ary efa manomboka ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Noho izany dia na dia eo aza ny fifandirana sy ny ady mivady dia mbatony ihany ny fofa ny fohany ka rano mangotrake ary izay tsy fitoniana kely ao anatin'ny fotoana vitsy izay mety hiteradoza ho anao na ihany koa ho an'ny vady andefomandrinao ka aleo ihany mifampiresaka tsara fa tsisy tsaratsara n'izay fampiresahana izay. Eo amin'ny resaky ny olana ijirotsarany malagasy indray izay tena mampikaikaika ny olona maro amin'izao fotoana izao. Efa saika ny olona rehetra manerana ny Madagasikara no mikaikaika mahakasika ny olana jirama. Misy ireo voatery manao komantera ao amin'ny pejiny president mahakasika ny jirama
na tsy misy ifandraisany azy ny lohahevitra ny publication izay ao amin'ny pejin'ny président. Miangavy raha mba misy vahaolana ihany re tompoka mba ataovy voalohan-daharana na laharam-pahamehana ny famahana ny olany jirama fa miteraka fatiantoka fahasahiranana ary famoizanaina ho anay vahoaka nametraka anareo tamin'ny toeran'io ka miangavy io ny fiangaviana io ohatra dia komantera iray izay niseho tao amin'ny pejin'ny Facebook ny présidence. Asa raha mba mety hisy akony ihany io no fanontaniana izay apetraky ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mahatsiaro resy tanteraka ny voaka malagasy eo amin'izay olana misy eo amin'ny jiro sy rano malagasy izay tena hita fa tsy mitsarotra mihitatra tato ato izay ka miandrandra vahaolana izay avy any amin'ireo mpitondra fanjakana ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao manoloana izay olany jirama izay. Eo amin'ny resaky ny fanamboaran-dalana indray, miroso ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa izay mampitohy any Antananarivo renivohitra sy ny Toamasina. Manoloana ny fotoam-pialan-tsasatra izao dia hojerena akaiky ny fizotran'ny asa, anisan'izany ny eo anelanelan'ny Moramanga sy Antsapanana ary ny eo Brickaville hatrany Toamasina. Hokitihana avokoa ireo teboka manahirana rehetra, izany hoe hasiana fanamboarana ny lalan-dratsy izay nampitaraina ny mpitatitra. Hotapenana avokoa ny lavaka eny amin'ny lalam-pirenena faharoa iny raha ny fanazavana noentiny Tale Général ny Ministerin'ny Asa Vaventy Andriamatoa Razafindranatrivo Henri Jacob ao anatin'ny tetikasa ny fanjakana ny fanamboarana ity lalam-pirenena ity ary efa mandrakotra tara ny teknisianina eo anivon'ny Ministerin'ny Asa Vaventy amin'izao fotoana izao. Efa mipetraka eny an-kianja avokoa ny fitaovana rehetra araky ny fanazavana hatrany. Ankoatra ny famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam pirenena dia mandray anjara mamatsy an'ity tetikasa ity ihany koa ny fanjakana malagasy ary volam-panjakana madiodio no miasa amin'izany hoy ihany ny Tale Généraly. Hahazo tombony amin'ity moa ny mpampiasa lalana rehetra satria nampitaraina ny maro io lalam-pirenena io. Midika izany fa tena tonga eny fotony ny fitaraina ny vahoaka rehetra izay mampiasa an'iny lalam-pirenena faharoa iny izay nahitana fahasimbana tato anatin'ny taona vitsivitsy tato. Ka izay no nahatonga ny fitondram-panjakana nandray an-tanàna avy hatrany amin'izay fanarenana izay lalam-pirenena faharoa izay mba hialana amin'ny fitaraina ny vahoaka maro izay mampiasa sy misehatra amin'izany lalam-pirenena faharoa izany izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay. Marihina nefa fa tsy izay lalam-pirenena faharoa izay ihany no nahitana fahasimbana amin'ny lalam-pirenena manerana ny nosy, ao ireo izay lalana efa vita tara teo aloha ka simba izay ao ihany koa ireo izay lalana mbola tsy nahita an'izany tara izany mihitsy hatrizay na lalam-pirenena azy ka maro amin'ireo izay imponina amin'ireny toerana ireny no manao antsoavo amin'ny mba hijerena ankaiky izay lalana izay mba hisiana fanamboarana fa tena isany fototra iray lehibe ankina ny fampandrosoana ny fahatsaran'ny lalam-pirenena izay mba hanamora ny fivezivezen'ny mponina sy mba hanamora ny fandanana vokatra avy eny amin'ny faritra tsirairay avy. Izay moa no masaka azona roso tao anaty video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao hatrany ny miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'izay sy tomatahoata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.